Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy fiforonana andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indianina. Amin'izao takariva izao izy dia any amin'ny manodidina ny 700 kilometatra atsinanan'ny Sambava no misy ny fohibeny. Raha mahakasika azy io dia andrasana ny ivadian'ny rivo-doza ato anatin'ny 12 ora manaraka, zany hoe amin'izao alina izao zany aloha no andrasana izay. Raha toa ka mahafeno ny fepetra dia isalotra ny anarana Eleanor. Izotra miandalana miatsinanana hatrany izy amin'ny anio sy ny rahampitso fa andrasana ny ikisahany mianatsimo ka ny alakamisy ho avy izao no anambana ny nosy rahavavy Maurice sy La Réunion ity rivo-doza ity. Ato anatin'ny 4 andro avy dia tsy ahina akasika amin'ny Madagasikara izy fa ho hitantsika eny ihany ny fivoarany makany amin'ny faran'ny herinandro. Raha mahakasika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara kosa indray, ny fikisahany izy io miatsinanana, izany hoe manalavitra ny morontsiraka i Madagasikara, dia anamaina kokoa ny toetry ny andro eto amintsika. Na izany na tsy izany aza dia ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra tsika izao tsara foana ny miomana satria mety hisy tantifindraona iserana ihany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny oram-baratra dia saika mivangony kokoa any amin'ny ilany afovoany andrefana sy ny faritra avaratry ny nosy fa ny alakamisy sy ny zoma izao no anerana Madagasikara izay arotsakorana izay raha toa ka tahiny. Ny faran'ny herinandro kosa dia tombanana ho maina ny aty amin'ny afovoantany, ny morontsiraka atsinanana ary ny fatra atsimon'ny Madagasikara iny. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety ahazorana tandrifindraona amin'ny voamaraina ny any amin'ny fatra Diana sy amin'ny Menabe. Andrahona na anjombona mety arahana erikerika manify indraindray ho an'ny morontsiraka ny fatra Analanjirofo, atsinanana, Vatovavy ary Fitofinany. Andrahona na andrahona ny tsitokotoko isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny fahatry Sava, Diana, Sofia, torak'izay ihany koa ny any Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, ny ilany andrefany Amoron'ny Manisy Matsiatrambony ary ny tendrony avaratra ny fatra atsimo andrefana. Andrahona na andrahona amin'ny tsitokotoko ny fatra hafa ary ho maina be mihitsy aza ny andro amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny tapany atsimo ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré morontsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Ananika 9 degré maripana ambony indrindra any Toliara sy ny manodidina ny Antsohi. Mivinany toetry ny andro ny alarobia indray dia mety mbola azorana hatrany aloha ny any amin'iny fatra avaratry ny nosy iny, zany hoe any Sava, Diana, Sofia, torak'izay ihany koa ny any Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'ny Mania, Matsiatrambony, Iorombe ary ny tendrony avaratra ny fatra atsimo andrefana. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro mety hisy ihany ny erijika isina orana tandrifindraona indraindray ho an'ny fatra Loatra Mangoro, Analamanga ary Betsiboka. Ny fatra hafa indrindra morontsiraka atsinanana sy ny tapany atsimo dia ho maina be mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinany maripana indray tsy misy fiovana misongadina feo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 3 degré ho amin'ny morontsiraka andrefana. Tafakatra 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana, Boeny ary Sofia. Mivinany toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia ho maina aloha ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo ary morontsiraka atsinanany nosy. Ny fatra hafa kosa dia andrahona mety arahana orana tandrifindraona amin'ny tsitokotoko. Mivinany maripana indray manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 3 degré ho an'ny afovoantany, 2 hatramin'ny 3 degré morontsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 3 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy misy fiovana misongadina maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana, Boeny ary Sofia fa eo amin'ny
telopolo na enina amin'ny telopolo degré eo foana. Izay no mahakasika an'iny fa araka ny efa fantatrao dia ankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro ny meteo Madagasikara amin'ny volana marsa ho avy izao, izay manana loha hevitra hoe loha laharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro. Vokatra izay indrindra ary dia isy ny famparatiana sy ny famelaberanakevitra isan-karazany etsy amin'ny parvis de l'hôtel de ville Analakely amin'ny faha 20, 20 ary ny faha 17 ny volana marsa taona 2022. Ho antsika rehetra mpisehatra ara-toetrandro sy izay hiara-iasa aminay dia aza misalasala mifandray amin'ny reto fitaovam-pifandraisana ireto. Eo ny telefona sy ny WhatsApp 032 67 730 12 na ny 820 720 telopolo sy fitonjato 20. Eo ihany koa ny adresy mailaka ny raoljao@gmail.com. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray azy.